Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I've seen in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Ry havako malala rehetra manona ny fahatsaran'i Kristy sy ny fiadanany ho anapaka sy anjaka ao anivon'io tokantrano izay iainanao io. Amen. Halleluja. Arabaiko manokana ianao satria nitovy amiko. Nahazo andro vaovao, velonaina somatsara. Mino ary havako rehetra fa maro amintsika no niaraka natory daholo no ny alina ny andro. Fa rehefa tonga ny maraina, maromaro anisa ihany koa no mety tsy tafafotsona ny maraina. Maty sy ndao sy ny fahafatesana. Tsy nahita izao andro hitsahantsika izao intsonja n'olo izany, vitany aminy. Fa izao sy ianao kosa mbola nomen'Andriamanitra izao androany izao. Efa andro vaovao izy ity. Tsy ny omaly tsony ny androany ary tsy ny androany tsony ny rapitsy fa miova hatrany. Ary azoko antoka fa hiova manaraka ny andro koa ny toe-panahintsika tsirairay avy. Amen. Noho izany raha nomena azy ianao ny andro vaovao dia andao izao sy ianao hanararaotra ny andro nomenantsika, haneo fifankatiavana amin'ny analan'ny fifampitrondrana mba havaka. Izany indrindra ny tongavaka eto aminao hitrotroam-bavaka, hanao vavaka maraina mba hiatresika ny androntsika. Tsy aiko amin'ny fotoana ahoana ianao ny hainao izao vavaka izao, fa eo am-pihainoana azy ianao dia manomboka amin'ny ray amin'ny tompo ihany koa. Fanomboam-potoana iraisanao amin'ny tompo. Ary hitantsika loatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary vaovao isa-maraina ny famindram-pony, vaovao ny andro, vaovao ny rivotra, vaovao ny zavatra rehetra ary inoko fa vaovao manaraka izany ny toe-panahiko sy ny toe-pananao. Amen. Raha mety ianao dia ndao izao sy ianao hiaraka hivavaka ary tena marina ilaysika samy kristiana ny mifampitrotro am-bavaka toy izao. Tena ilayntsika mihitsiny. Ary efa ten'Andriamanitra koa izay hoe mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Tsy aiko mety inona ny zavatra mety ilanao fanasitranana no any. Tsy voatery aretina ihany mila fanasitranana, fa maro lafo izany ka dao ifampitrotro am-bavaka isika. Fa avelao Jesosy hitrantsehatra amin'izay zavatra ilanao fanasitranana eo aminy. Dia ho marika izany fitiavako anao izany dia nomen'ny tompo fotoana maimaim-pona eto aho dia omeko anao maimaim-pona koa izany mba hitrotroko am-bavaka anao na vavaka fotoana minitra kely eto aza no mba iraisako aminao ny tempitiavana sy ampanetretena no andoliako eto tongotry ny tompo amin'izao fotoana izao. Ka raha mety ianao dia ndao ary iraisaina antsika. Halleluja. Arainay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mandohalika eto anatrenao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Hangataka sy hametraka ny andronay indray eto aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indrindra anao izay tompo fa nomenao anay ity andro vaovao maraina ity. Natory tokoa izahay noho ny alina iny dia natory ampiadanana am-pilaminana tonga ny maraina dia tafafoso tsara, afaka nahiratra ny maso, afaka nietsika ny vatana rehetra, afaka ny tempo ny fo. Misaotra ray
ny amin'izany rehetra izany. Misaotra ny amin'ny famindra-po izay omenao anay rehetra izay velonay nandroany na iza miaina amin'ity androandroany ity. Dia misaotra ho anay rehetra. Tsampanay loatra ny alehibe ny fitiavanao Jesosy. Tsampanay loatra ny alehibe ny famindra-ponao aminay. Ary fantatray fa misy antom-pisina izay mahatonga mbola tehirizinao amin'izao tany lalovanay izao. Ray masina tsara indrindra. Indreto izay tsirairay avy nizaniza miara-mivavaka amiko amin'izao fotoana izao, saina ray vava iray eto, dia jereo izay vava misokatra ary izay miray saina amiko ihany koa. Samy ametraka ny andronay eo am-pelantananao izay Jesosy. Tsy fantatray izao izay zavatra hitranga amin'ity tontolo andro ity. Na ny loza na inona va dia izao hoe ho apetraka eo aminao ny zavatra rehetra. Ary hanaika an'izay fitondranao ato anatin'ity iray andro ity zahay. Na zavatra mety hoe mahafaly, na zavatra mety hoe mampalahelo, dia efa hisaorana sahady izany izay hatranganao rehetra. Aoka tsisy vava iray himonomonona amin'izay mety tsy arakaraka ny eritreretana ny mitondranao anay Jesosy. Aoka kasitraka, aoka hisaotra lalandava aminao izay Jesosy. Fa ianao no antom-pisinay, ianao no mampiaina anay amin'izao fiainana izao. Ianao ny antony velomanay amin'ity tany ity. Indreto ny olombelona tsirairay avy hametraka ny andronay indray androany. Ianao ny aloha lalana anay amin'izay rehetra ataonay amin'ity tontolo andro ity Andriamanitra. Ao ireo miomakomana andeha hamonjy ny toeram-piasany. Ianao ny aloha lalana, ianao ny tay azy any amin'ny asa izay ataony, ary ahita fitiam-piara-miasa ny tsirairay avy. Ao ireo ao anatin'ny tokantrano miasa ho tahinao ao anatin'ny asa ao, ary ahita fity ampampiasa azy ny tsirairay avy eny amin'ny mpiara-miasa ihany koa. Tahio ny fiainany tsirairay avy. Ao koa ireo tsy misy miasa fa ny ankohonany misy ny tena asa ny tahio ny tsirairay avy Andriamanitra. Ireo loha-pianakaviana, ireo ray aman-dreny mikarakara tokantrano fotsiny izay ny tena asany. Tahio izany olona izany amin'ity androany ity Jesosy. Ao ireo mpianatra monjy ny toeram-pianarana tompo. Tahio amin'ny loza, rovy amin'ny loza, tahio izay mivoaka ny trano ary tahio izay miditra ny trano amin'ity tontolo andro ity Jesosy. Tahio ny tsirairay avy. Mila ny fiarovanao Kristy, mila ny fiambenanao Jesosy malalo. Tsy mahavita tena ny olombelona ary tsy araka ny herinay ny fiainanay Andriamanitra, fa mora reraka izay ary mangataka hery ao aminao mba afanay mitondra ny fiainanay, mba afanay mandeha amin'izay rehetra mpanaovinao Tompo. Tsy vita an'izany fa ny ato amin'ny tontolo ny fanahy. Maro anisa aminay tsirairay avy reto no manana antom-pisina tsinona, manana ny antom-pisina izay amin'ity androany ity, mangataka aminao ataovy mavita ny sitraponao izay amin'ity tontolo andro ity Jesosy malalo. Ataovy mifanena amin'ny olona mila vavaka ny tsirairay avy, ataovy mifanena amin'ny olona mila fampaherezana amin'ity androany ity Jesosy. Ataovy mavita ny sitraponao izay androany Tompo. Maro ny mitambazotra miserasera aminay amin'ny analan'ity communication fifandraisana ity. Ataovy mifanena amin'ny olona mila fifanampiana izay amin'ny fiainam-bavaka, amin'ny lafiny fampaherezana sy ny sisa rehetra. Ataovy mifanena amin'izany olona izany izay Tompo. Tsy hoe mifomarainy izay dia hiasa izay dia misakafo izay dia matory rehefa hariva ny andro. Fa aoka tsisy anao fahazarana toy izany tsirairay avy, fa mba hanakina ny fiainanao aminao ka hanao izay sitraponao ihany koa Tompo malala. Ary izany tokony masoa ny tsirairay avy amin'ity androany ity. Mangataka anao Jesosy amin'izao maraim-baovao izao, toy ny maraim-baovao ny fiainana tsirairay avy miposaka miha mazava makany amin'ny tataovovonana ny fiainam-panahy tsirairay avy Tompo. Reto ny olombelona tsirairay avy. Mila hery avy aminao ahafahanay manao ny sitraponao. Mila hery avy aminao ahafahanay manatanteraka izay rehetra mpanaovinao. Mangataka Jesosy malala. Na iza ireto olona ireto tsy afaka maneho izao vavaka sandratra eto izao, to fenonao hery amin'ny analan'izao fitrotroana-bavaka azy izao Tompo. Izany olona izany. Aoka ny rehetra hiaraka andeha aminao. Tsisy anao ny tenany hoe mahavita tena, tsisy andeha irery amin'ny onjonjony samirery, fa hanaky-po aminao, hanakiny amin'ny rehetra aminao, hanakina ny fiainan-drehetra aminao, ary mihery aminao mialoha ny voaka ny trano,
mba hisy fifandraisana aminao koa ny tsirairay avy vo melony voaka ny tokantrano fa tsy maimaika andeha monjy ny toeram-piasana anao an'izay rehetra tokony atao. Aoka tena hoe mifandray sy miresaka aminao aloha vao mivoaka ny trano. Jesosy malala, ininona mety zavatra ndraindray ny olona amin'ity andro androany ity dia aoka tena hoe ho apetrana aminao izany fiandrandrana izany, sy haiko io na valim-bavaka io na inona io na inona, fa ianao Jesosy irery ihany no mamaly sy manome izany araka ny sitraponao. Tompo malalo, anoany mety misy olona hiranao any ambanivohitra any, hitondra sy anao ny asanao Andriamanitra. Aoka avidibitika zay olona zay, meo hery zay olona zay ahafahany mahatanteraka ny sitraponao any amin'ny toerany deplasieny any Andriamanitra. Aoka tsisy hemitra, aoka tsisy atahotra, aoka tsisy anany amin'ny tenany Tompo, aoka tsisy hiaro ny tenany fa andeha amikery. Ngatahako ny herinao Andriamanitra arotsay amin'ny olona rehetra, fa indrindra ireo kristiana zay tena mifofotra amindreo asa fampona izao. Manao ny ainy tsy ho zavatra ny tsirairay avy, anatanterana ny sitraponao, tafio hery ny tsirairay avy, fa ilainay ny herinao Andriamanitra, ahafahanay manatotosa ny asanao, ahafahanay mandeha manaiky ho iraka ao, satria efa anisan'ny olona nanaiky izay ity izay iraha ho iraka ao, ho iraka ao amin'ny toerana rehetra. Raha eo indreto izahay, tsy ataonay andalo aminay fotsiny ty andro nomenao anay ty androany, fa hamitanay ny sitraponao, hanaovanay ny iraka zay ampanaovinao. Ray masina, tarito amin'ny lalan'ny fahamarinanao zahay, tarito amin'ny lalana masaka efa namasanao ho izorana izahay tsirairay avy Andriamanitra. Aza misy avela hivily lalana, aza misy avela hemitra, aza misy avela hatoritory, vaoka hifoa avokoa ny tsirairay avy. Fotoana zao hifoazan'ny fanahy ny tsirairay avy. Fotoana zao ho an'izay matoritory ara-panahy rehetra amin'ny fo. Fotoana zao zay ho an'ny petrapetraka rehetra hisangana. Fotoana zao ho an'izay rehetra varobarina havitribitrika azoto amin'izay. Fotoana zao ho an'izay malaindaina hanana fahazotona amin'izay. Tompo malala. Fotoana izao ho an'ny olona zay tena tsisy etaeta misy zany hoe anara-dia sy nomponao zany, hampiboiboika indray any anatiny any amin'ny etaeta fikasana anao, fitadiavana anao, firaisana aminao. Raha eo moa misy zava-mahagaga tsy hainao atao va? Hainao atao avokoa ny zavatra rehetra, fa indrindra ho andreto olona zay miandrandranao, ho andreto olona zay mbola nomeno fofinaina mahavelona androany. Amin'izao maray mbaovao zao, ny andehanany tsirairay avy amin'ny kery, ny andehanany niaraka ny sitraponao Andriamanitra, andeha mitahotra anao ny tsirairay avy, andeha amin'ny fahamarinana ny tsirairay avy, izay rehetra andrandray ny tsirairay avy eto aminao androany Tompo, ianao natanteraka izany, izay mila fanasitrana nandray fanasitrana, zay miandro valim-bavaka andray valim-bavaka, na lafo ny asy io, na lafo ny aretiny io, na lafo nina tsy fantatra zavatra andrandrainy aminao. Fa raha mino izay olo zay te androany andraisan'izay valim-bavaka nandrandrainy taminao Tompo, aoka ny fahatokin'ny olona ho apetra ny orona tsara ato aminao avokoa. Halleluja. Raha io sitraponao nampiainanay, sitraponao no aniraka anay, sitraponao no anafihery anay, sitraponao ny anaovanao zay tianao rehetra amin'ny tenanay Andriamanitra. Efa nomenay anao ny momba anay rehetra, efa anao izahay. Raiso ny tsirairay avy, atreo ny andro ny tsirairay avy n'ity androany ity, arovo ny tontolo andro ny tsirairay avy Tompo. Sy rehetra mivoaka ny trano arovo, eny an-dalana amin'izay ataony rehetra any, ary ny miditra ny trano koa tahio Andriamanitra, na mivoaka na miditra ny tsirairay avy dia tahio. Inona ataonay Andriamanitra dia ho ataonay amin'ny analany anaranao amin'ity androany ity. Aoka ny asan'ny nofo tsy hanan-kery aminay tsirairay avy, ary ny asan'ny devoly ihany koa mety hanelingelina,
mety hisopatra, mety anakasakana ny sitraponao androany dia toerina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy hanana hery, tsisy anakery ny fanaratsy rehetrarehetra mety hisopatra androany. Lefy ny herin'ny Satana devoly, tsy manakery. Zay plan an Jesosy aminay androany dia tanteraka araka ny sitrapony. Fantatray fa rehefa mijoro izay eo aminao, mijoro izay hiatriky ny andronay, dia voliko eto misopatra fa zaho tsy ambinina izy, efa tsy mahita irika intsony eo amin'ny fiainana ary tsy manana fahefanany amin'izany intsony, fa zanaka aho izahay. Ray masina tahion'ny tsirairay avy ho an'izay rehetra mety hoe sisy ritso-po, misy falaindainana any anaty any, tononoka sahady, sakasakana rehetra tsisy ho ambinina amin'ny anara maherin'i Jesosy. Mahavitribitrika sy matanjaka avokoa ny tsirairay avy hiatrika ny ty andro ty androany. Ray masina, ianao ny tompon'ny fiainanay, ianao ny tompon'ny ainay, ianao no mitahiry anay amin'ity tany ty. Ekena fa mandalo izay ny eto, ka raha mandalo izay tsy holaninay mizavapoana ny fotoananay sy ny andronay folaninay ato aminao. Ampahere izay rehetra ketraketraka sy kivikivy rehetra, izay malaindaina rehetra, hatrakao indray tompo ao, izay mitomany fafao ny ranomasiny amin'ity andro androany ity. Tsy haiko izay zavatra hoatrena androany, fa ny fantotra aloha dia apetraka eo am-pelantananao avokoa izay zavatra hitranga aminay androany. Mba tsy tomandrery, mba tsy mandrery, fa atoko fa eo Jesosy eo amin'ny fiainana lalandava. Tsy mandao anay na mahafoy anay ianao raha io. Misaotra anao zay, matoko feno anao zahay. Atoko fa ho feno fiarovanao ny tontolo andronay androany. Nizaniza manakina ny androny androany aminao, nizaniza manakina ny fony aminao, nizaniza matoky anao, dia atoky hatramin'ny farany. Halleluja. Misaotra anao Jesosy, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny fampahirezana, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra tokony ho voarain'ny vatany tsirairay avy ny tendroany ity. Saotra sahady, hinoko, fa Andriamanitra tsy lalin-dalovana ianao fa manana ny sofinao mahare tsara izany antsom-bavaka sy fametrana ny tontolo ny andronay eto aminao izany ianao. Ary anatanteraka izany ianao amin'ny fotoananao Ray masina. Misaotra Tompo, matoky ianao, matoky fa tsy ametrapetraka anay ny ampahifadalana amin'ny andronay, fa mitondra anay hatramin'ny farany. Zay natomboka ao tsy maintsy ho vitainao hatramin'ny farany raha eo. Halleluja. Ianao no Andriamanitra, ianao ny tomponay, tsy manana tompo hafa ankoatranao zay Jesosy. Tsy manana Andriamanitra hafa ankoatranao zay Jesosy. Alainy fantsika teo amin'ny azy fijaliana. Ianao dia tokana rery ihany tokony Andriamanitra. Ianao no anakinanay ny fiainanay. Ianao no andrandrainay hitsenanay eny amin'ny rahalanitra. Ianao no andrasanay Tompo ao. Halleluja. Aoka ny tsirairay avy ivonimbonina lalandava, ivonimbonina lalandava, tsy ho tafandromandry mihitsy. Toy ny hoe rehefa avy eo misy vahiny hiditra ny trano, toy ny hoe misy vahiny hitsena azy rehefa avy eo, toy ny hoe misy vahiny tsy maintsy hiditra ny tokantrano rehefa avy eo. Aoka ivonimbonina ny tsirairay avy Tompo ao, tsisy malalany rehefa avy eo. Ny anio aloha no anananay amin'izao fifampitotronay ambavaka izao ihany no anay eto Tompo ao. Izao firaisam-po mifampitotro ambavaka izao Tompo ao. Mahatoky anao zahay, ary manantena anao zahay, ary miankina aminao zahay, ary miandrandra anao zahay. Ianao le fitiavanay Tompo, ianao le olontianay Tompo, tsy manana olontiana ankoatranao zahay. Ianao no Andriamanitra, le tianay talohanay, ary ianao ihany mbola mampiainy anay toy izao. Ny andronay dia omena ianao fa tsy holaninay mizavapoana amin'ity tany ty, amin'ity reky ty fiainany ty, fa hopetraka eo aminao. Tahio ny tontolo andronay izay rehetra ho ataonay dia ho atao amin'ny analany anaranao avokoa Jesosy. Mivoaka ny trano, handeha ianao ny aloha lalana, ny miditra ny trano toy izay ihany.
izay voyage rehetra ataonao tonga amin'ny arriveny tsirairay avy tsy haiko inavy ny mety atao voyage any hoany Andriamanitra ataovy tonga amin'ny arriveny avokoa ny olona rehetra manomboka ny andro izay amin'ny anarany Jesosy mamarana ny andro izay amin'ny anarany Jesosy halleluja misaotra tompo malala makasitraka fenanao zahay sy niavoko amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo avy Nazareta izany tolombavaka rehetra izany misaotra tompo halleluja amen amen halleluja inoko fa nataonao tamin'ny fonao rehetra mivavaka zany ary manantenainao an'Andriamanitra hita ianao any Jehova ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehova ka hamindra fo aminao hanandatra ny tavany aminao any Jehova ka hanome anao fiadanana halleluja numéro tsisy 24 25 26 mandehana amin'ny fiadanan'i Kristy mandehana amin'izao hery efa ao anatinao zao samy hitain'Andriamanitra avokoa sika rehetra mirary ny andro tsara miaraka amin'ny Jesosy halleluja amen amen tsy adinoko ny ampatsiahantsika trany ny amin'izao pejy tsika zao raha tsy mampaninanao dia afaka s'abonner-nao ny pejy na ianao manaraka ato amin'ny YouTube na ianao manaraka ato amin'ny pejy ny Facebook dia afaka s'abonner-nao ny pejy satria dia isan'andro ny tompo dia maniraka ireto mpikambana mitondra fandaharana maromaro izay mety miankina fitaritan'ny fanahy masina ao amin'ny tsirairay avy dia mandroso ny fifampizarana ato ka mba ahafahanao mandray notification amin'ny fotoanany dia afaka s'abonner-nao ny pejy dia mankasitraka feno amin'ny fiaraha-miasa mankasitraka sika amin'ny fanehoana ny fifankatiavana tain'Andriamanitra halleluja amen We're going to sing that one more time. Hope in my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, and you stand beside me, and give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you, and here now there's grace for